eo amin'izay vaovao ny fonona zay dia ny farana ny alahady lasa teo ny iray volan'ny taranaka atao amin'ny fiangonana EMTM Tabernakely fifaliana Isotry niompiana tamin'ny hoe taranaka voafidy ho an'Andriamanitra ny lohahevitra nandrindritra izay iray volan'ny fankalazana izay ny farana tamin'ny sakafo piralahiana ny fotoam-pivavahana izay notanterahina ny alahady lasa teo. Ny tompoko tonga indray tia ny fotoana izay anatanterahana ny famaranana ny iray volan'ny taranaka eto anivon'ny EMTM Tabernakely fifaliana Isotry ary fotoana lehibe isan'ny taona izay anatanterahany taranaka rehetra ny fiaraha-miombom-bavaka sy manome voninahitra an'Andriamanitra noho ny amin'ny nandritra ny iray volana no natanterahana izany ary faranana androany tamin'ny voalohany nanokafana azy dia tamin'ny 9 volana Novambra dia tamin'ny 15 kosa nafahan'ny taranaka zany nanatanteraka ny fankasitrahana ireo zanaka ny Tabernakely fifaliana afaka fanadinana dia tamin'ny alahady teo tamin'ny 12 volana Novambra no nafana tanteraka ny fanamafisana ny voady mpanambadiana amin'ny zanaky ny fiangonana rehetra ny taranaky ny fiangonana nafana ny dera sy name voninahitra an'Andriamanitra noho ny amin'izany fanamafisana ny voady mpanambadiana zany ary ty androany ity dia famaranana lehibe iarahan'ny zanaky ny taranaky ny Tabernakely fifaliana EMTM eto Isotry izany dia fotoan-dehibe ny androandroany satria fanateram-bokatry ny taranaka koatran'izay ihany koa ny rakitra fitondra manoloana ny seza fiandrianan'Andriamanitra ahafahany rehetra manavao ny fanoloran-tena ho an'ny tompo ny taranaka rehetra dia mandalo eto anivony izany alitara masina izany manavao ny fanoloran-tenany fa mbola hanompo sy hanohan'Andriamanitra amin'ny fiainany rehetra izany fotoan-dehibe ny androandroany satria fotoana fiaraha-misakafo ihany koa fa sakafo piralahiana izay karakarain'ny fiangonana ary isy ihany koa ireo hetsika maro isan-karazany izay tanterahany sampana eto anivon'ny fiangonana sy ireo zanaky ny fiangonana rehetra samy mandray anjara amin'izany ary tsy tsahatra ny amin'ny androany ity raha tsy raha hariva mihitsy satria fideranan'Andriamanitra no ho tanterahana noho izao famaranana ny iray volan'ny taranaka eto anivon'ny EMTM Tabernakely fifaliana izao dia voninahitra ho an'ny tompo irery ihany satria ny tompony mbola mahatozao antsika dia manasa indrindra ny taranaka rehetra mihitsy ny ara-iombom-bavaka na dia hoe tsy tonga etỳ an-tanindrazana azy androany fa mba iombom-bavaka any amin'ny toerana rehetra misy antsika rehetra any mba tena ho saina ray sy vava ray tokoa ny entsika manome voninahitra an'Andriamanitra eto amin'ity EMTM Tabernakely fifaliana Isotry malala antsika ity. Dia izay ankory mpijery ajaina no azona tolotra tamin'ity takariva ity isoranay teto amin'ny fahitalavitra matevenao tsy nisaraka fa nanaraka hatramin'ny farany fotoanany fampalalam-baovao mame fotoana anary izay eto amin'ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra ho an'ny rahampitso indray veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.